An'Andriamanitra vitandrehetra mankavazany voninahitry ny anavany omeo voninahitra izy ho fidevana azy. Anomboantsika an'izao fotoana izao dia andeha ataontsika ny iva 677 7 etsava ny fonenana eto. Vai masina tsy avy indrindra any an-danitro, misaotranao izay no ny fitantananao feno tamin'ny sabata maraina iny. Ny angatanay aminao dia engany tahaka ny tantananao anay tamin'ny tapany maraina no hitantananao anay ihany koa ny amin'ny tapany hariva. Vai masinao mangataka amin'ny fananao masina izahay. Ary ao ka hita fifaliana manokana izay ny amin'izany sabata izany. Ka ny fitahinao ny fanambinanao amin'ny fahasoavanao ane. Anavaka anay amin'izay rehetra ataonay. Amin'ny anavan'i Jesosy Kristy. Amen. Miarabantsika rehetra tratra n'izao sabata hariva izao indray mino fa ahita fifaliana fenontsika amin'ity sabata tapany hariva rehetra ity ary ny fiadanan'ny tompo ane anavaka antsika amin'izay rehetra ataontsika amin'izany sabata izany. Anohizantsika ny programa manaraka dia andeha ho fantarintsika ireo endriky ny programa izay ho tanterahana amin'ity tapany hariva ny sabata ity. Izao rehefa avy eo dia anaraka ny fampafantarana manokana ny momba ny distrika Nanosy isika. Rehefa izay dia misy ny fandarana manokana izay atolotra manokana ho an'ny ankizy izay anasana manokana ho azy ireo. Ary rehefa vita izay dia hiditra amin'ny fandarana ara-pahasalamana isika. Ary ny amaranantsika azy kosa dia ny vatsim-panahy izay horenesintsika izay hitondra fampahirezana antsika ho amin'ny fihetrehana ny nemana vaovao indray. Fa miarohan'izay ao anatin'izay dia ravahantsika iva izay tanterahany koralany distrika izay rehetra izay.
ny tompona miangavizy mitoreo hoe mifankatiavy anare azade mafifo esorireo lolopo mitalao aminao Kristy maizare mifankati Ivarini mandalavoko isikizanyanete zavaponetsy maso zatotsy mifankati farazao itiza lasakio marinana ratsy mananany Kristy uverana uvereti andiamanitarayo vunjereo vaoka maro ifamela sy fankati fa tsy fiatsarambelatsy atsaharony ady mifamono mamalifady ovunjeo zahay Jesody dario remba ifankati Ivarini mandalavoko isikizanyanete zavaponetsy maso zatotsy mifankati farazao itiza lasakio marinana ratsy mananany Kristy uverana uvereti mety teny anao hoe mino dia ampizay mentanentanado tsy tany andovale tany kanan tsara loatra izao komba maniry hoany ka hofaly Jesosy Kristy ahita anao miarady miarabantsika izay eto amin'ny distrika Anosy Be dia raha jerena ny toerana ara-jiografikany dia miainga eo amin'ny lalamby afaka ny hôpitaly Asiera ka hatrany amin'ny Antanimenakely amin'ny route nationale voalohany. Ary raha ny Atsimindrindra dia
feran'ny avonany soavina ka hatrany amin'ny avonana nosopatana. Izay ny faritra misy azy amin'ny akapobeany. Ireto avy ireo fiangonana mandrafitra ny distrika 20 raha tombokontsika avy any amin'ny avaratra indrindra dia Ambohibarikely, Anosibe, Andrefana. Ary maro amin'ireo fiangonana ato amin'ny distrika no mitandavana manaraka ny lalam-pirenena voalohany. Hitantsika amin'izany Anosibe voalohany, Anosibe faharoa na Mandrangombato, Anosibe fahatelo Angarangarana, Anosibe fahaefatra Andavam-pofotra, ary Andriamanangona na Motana, Nanazana voalohany sy Nanazana faharoa izay sekoly sabata zanany Anosibe faharoa. Akazotoa sy soavina ihany koa. Hitantsika ihany koa ny fiangonana Anosizato Atsinanana, fiangonana Anosizato Andrefana na ao amin'ny toerana atokotany tsara, Anosizato Andrefana faharoa Ankenieny. Ao ihany koa ny fiangonana Anosipatrana, ny trano 5 Atandrikatsaka, Ampefilo, Ambodirano. Ao ihany koa ny fiangonana zanam-piangonana Anosibe 3 izay any Soavim-bahoaka. Mitotaly 20 izy ireo. Ka ny 10 amin'izy ireo dia fiangonana voalamina. Ny 3 amin'izy ireo sekoly sabata zanany, ary ny anankiroa kosa dia mbola gropy. Maro mambra rato amin'ny distrika no mavitrika amin'ny asa fitoriana. Manabe izany ireo sekoly adventista ny tompony, toy ny kolejy sy ny lycée Antitra Anosibe, ny kolejy sy ny lycée Fenosoa, ary ny Le Messager du Ciel Anosizato Atsinanana. Ao ihany koa ireo mpiasa ny fahasalamana. Misy ireo mpikarakara sy mpitsabo nify, ary misy ireo mpitsabo amin'ny ankapobeny. Izay tantany mambra ary tena nanampy tokoa mpiarabelona nandritra fetrihana ny valanaretina teo. Misy amin'ireo toerana ato amin'ny distrika dia isaky ny 20 metatra, 200 metatra no misy fiangonana, ary izy ireo dia mitoby mitangorona mandidina ny Atsinanana ny lalam-pirenena voalohany. Na izany aza, marina fa mavitrika amin'ny asa fitoriana filazantsara ny ireo mambra ato amin'ny fiangonana Anosibe, distrika Anosibe, dia miatrika fiakiana izy ireo eo amin'ny fanorenana tahaka ny fiangonana ao Akazotoa, tahaka ny fiangonana ao Andriamanangona, tahaka ny fiangonana ao Anosizato voalohany, tahaka ny fiangonana ao Anosizato faharoa. Anosibe Andrefana moa dia eo andalam-pahavitana ny azy ny fiangonana Vonjomaika. Nanazana voalohany dia eo andalam-panorenana fiangonana ihany koa. Namotana dia fiangonana antsika ao Namotana dia efa nahazo tany izy ireo, feo andalan'ny fividianana ny biriky sy ny fananganana ny fiangonana. Anosibe fahaefatra dia eo andalam-panorenana izy ireo. Ny isaorana an'Andriamanitra fa efa mba manana trano mpitandrina ny distrika Anosibe. Zay no momba ny distrika Anosibe amin'ny ankapobeny. Mila ifampivavahana izany distrika izany mba hitozo amin'ny asa fitoriana sy hamita ny asa fitoriana. Fool
ny fonay ravoravo ny endrika i miramirana dia manambara fa faly izahay faly satria tafahoana aminao mpiaino faly satria nitahian'Andriamanitra ary faly satria afaka ifampizara aminao ny tsara indrindra manodidina an'izay hoe fitantanam-piainana kristiana izay ny fitantanam-piainana kristiana izay efa hitantsika tao anatin'ny fotoana vitsivitsy nandiniana loha hevitra maro loko ary nandraisana ihany koa ny tamberikavatra avy any amintsika ny amin'ny hoe fahalianana ny amin'ity fitantanam-piainana kristiana ity ho amin'ny anio ary ijery ny amin'ny antsoina hoe sabata isika inona ny ifandraisan'izany amin'ny fitantanam-piainana ho resahana aminao eto izy io ary afahantsika tsirairay avy any koa mifampitindinika andeha ary ho arahantsika avy hatrany. tafaraka indray isika noho ny famindrapon'Andriamanitra dia mifampiarahaba sady mifampirarisoa vokatra izany. Eto mandrakariva ny pasteur Lalaniana Ratsimbazafy izay taleny département ny fitantanam-piainana kristiana avy ao amin'ny fédération fiangonana adventiste Madagasikara afovoany ary eto izany dia loha hevitra ray hafa no entina amintsika fa mbola manodidina ny fitantanam-piainana kristiana hatrany. Faly miarabanao pasteur. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana any amin'ny toerana misy antsika rehetrarehetra any any amin'ny fiangonana rehetra misy antsika ary miarahaba any volahery ihany koa. Efa no resantsika ny amin'ny resaka fotoana amin'ny ankapobeny. Fa an'io zany tsika dia resaka ny amin'ny sabata antso amin'ny fiaraha-miombonantoka zay ny lohateny dia fanontaniana voalohany apetraka hoe inona ny hevitry ny teny hoe mahatserova ny andro sabata. Zay indrindra volahery inona ny hevitry ny hoe mahatsiarova ny andro sabata. Rehefa mamaky ny dity folo izay nomen'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay tsika rehetrarehetra voarakitra amin'ny Exodosy 20 ny andininy 9 ny anombohan'ny dity faefatra azy dia ny hoe mahatsiarova. Le teny hoe mahatsiarova
matoa tenena hoe mahatsiarova de azo antoka zany fa efa nisy efatram'izay zany izy io fa somary adino angambo izy io mety tsinotsony avana dikan'izany zany de zao ity sabata ity ihany koa dia efa nisy atraminy famoronana zany hoe raha namorona n'zao zavatra rehetrarehetra zao tontolo zao Andriamanitra dia tonga tamin'ny andro fahafito izy de nitsahatra izy tsy hoe reraka izy navizana ny natonga azy nitsahatra fa te ametraka an'le andro sabata izy mba ilazana amintsika rehetrarehetra fa izy no mpamorona izy no tompony zavatra rehetrarehetra ka le dikany hoe mahatsiarova zany de zao tokony verina amin'ny fitandremana ny sabata io zany tsika am'izao vanim-potoana izay misy atsika izao voarakitra ao anatin'ny didifolo zany ny amin'ny sabata zay maneho mampamorona an'Andriamanitra sady maneho koa mampanavitra azy ny ilazana amintsika hoe an'Andriamanitra indroa isika satria sady noforonona no voalaza ihany koa fa navotana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy novidiana tamin'ny rahasoan'i Jesosy Kristy noho izany tokony ho tadidy sy ho tsaroana ho an'ny mpitantam-piainana rehetrarehetra ny amin'ity andro sabata ity zay indrindra volahery ny antso atao eto zany amin'ny mampitantana fananana atsika de ny tandremantsika izany sabata izany araka ny tokony ho izy sady veteote ny sabata volahery de manomboka ny maty masoandro zoma maty masoandro zany de mefara in'le zoma ariva iny zoma ariva mety hoe amin'ny enina mety hoe amin'ny enina sasany mety hoe amin'ny fito arakaraky le mahafaten'le masoandro ka de anaovana antso atsika rehetrarehetra mihitsy zany zay fanavaozana mba hiverina amin'ny fitandremana ny sabata izay sady eto moa zany tsaroana fa Andriamanitra rehefa navita ny zavatra nataony rehetra ny famoronana nataony de nanambara sy ny teny hoe aritan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany mbola resaka fitantanana ihany zany no resahana eto fitantanana fotoana tamin'ny resaka famoronana ary mbola fitsarana ihany koa ho tsangam-bato nylay famoronana raha teo mbola maneho mpitantana an'Andriamanitra mpitantana tena mahatoky ohatra ho antsika zany izay filazana ny amin'ity hoe fitandremana ny andro sabata ity ko satria tsarovana ny andro sabata de asaina mitsahatra isika de talohan'izay zany misy asa ao ka inona no antony nanindrena ny asa rehefa tena inaratsika zany lay didifolo amin'ny l'exodosy toko faharoapolo ary manomboka amin'ny andininy fahavalo lay vakitsika tery aloha de lazainy mazava ao hoe enemanao izy izy no hiasanao sy anaovanao ny raharanao rehetra ao anatin'le fitandremana ny sabata io zany volahery de mampianatra ihany koa izy hoe ny enemana de tokony hiasa ianao tsy tokony hidonana nanam-poana zany fa tokony hiasa satria le fiasanao mandritry ny enemana zany lahady latsinainy talata larobila kamisy zoma de efa fitandremanao sahady an'le sabata zay nyresahana tery aloha izay rehetrarehetra izay tsy tokony hidonana nanam-poana zany tsika ary tsy tokony heritreritra hoe ny asa de zavatra ratsy fa rehefa tena ianarana ny baiboly de ny asa mihitsy no mahatonga atsika ho équilibré mba ahatonga atsika toko hifandanja zany ny fiainantsika ary ny asa nge raha tena jerenareo ny baiboly efa nisy tany alohan'ny fahotana ny asa zany hoe tena tokony hiasa zany tsika fa ny miasa zany de efa fitandremana ny sabata sahady izay ary indrindrandrindra moa rehefa tonga ny sabata le zoma ariva maty masoandro resantsika teo de tokony ho ajanona ny raharaha rehetra ary zay zany ny anaovantsika antso eto volahery ny mba ahatonga ny fiangonana rehetra zay manaraka an'izao fandarana zao mba hanao fanavaozana amin'ity fitandremana ny sabata ity ary naizanaiza misy atsika na any ambanivohitra na ity an-drenivohitra dia miaraka manao fanavaozana isika manomboka hatreto makasika ny fitandremana
izany sabata izany. Raha miresaka n'lay asa isika dia ohatran'ny mampatsiahntsika nireo zavatra efa noresana rehetrarehetra hoe resaka fotoana mantsy ny resana fotoana sy talenta ao anatin'lay izy dia ao anatin'ny asa no anatanterahantsika n'zay rehetrarehetra zay le hoe mba kingakinga rehefa manao asa ny ilantsika mahasarobidy ny fotoana sy ny sisa zany no resantsika tamin'ny resaka fitantanam-piainana avokoa zany rehetrarehetra zany ka rehefa miresaka sabata zany sika dia hoe mahatserovany ny andro sabata dia hoe tanterao ihany koa zany ny asa mandrarahanao mandritra ny endemana fa amin'ny andro fafito manomboka ny zoma maty masoandro ka hatramin'ny saboty maty masoandro dia mitsahatra ianao ao anatin'ilay izy zay indrindra zany ka dia averimberina moa zany lay antso teo hoe vanim-potoana mety zany zao iverenatsika amin'ny fitandremana ny sabata araka ny tokony hoe izy ndao ampianarintsika ny zanakitsika ny fitandremana ny sabata andao ampianarintsika ny tanorantsika ny fitandremana ny sabata mampalahelo ndraindray ny toejavatra misy amin'ny fitazomantsika n'io sabata io ndray andro volahery tamin'ny toerana anankiray raha andeha atolotra ahako pastora vaovao amina distrika ray zany dia andeha atolotra lay pastora anolotra somary mbola taratara kely izy za somary tonga aloha mazao azy moa zany fa mbola tsy fantatr'olona ianao satria ianao mbola vo atolotra fa nahagagasy nanaitra dia zao misy tanora maromaro misy akizy maromaro tonga mandeha mividy zavatra eo am'le toerana zay ipetrahako ao anaty tôbila zany dia nanongo tena mihitsy aho tamin'izay fotoana zahay hoe misy fanavaozana tokony ho ataontsika misy fiaingana vaovao zay tokony ho ataontsika ary tokony ho ampianarintsika ny zanatsika amin'izao vanim-potoana misy atsika zao dia ny fiverenantsika amin'ny fanajana ny sabata zay ambarany baiboly ary amin'ny mampitantana atsika dia zava-dehibe ny anomboantsika izany amintsika zay miaino n'izao fandarina izao aza miandry ny hafa foana zany fa ianao mihitsy ny manombo mba ho modely ary dia ho tafy ny hafa izany ianao zay modely izany ya mba azo resana amin'ny mpanaraka ny fandarantsika ve hoe ny hevitra arabaky teniny ty hoe sabata ity ny hevitra arabaky tenin'ny sabata zany rehefa tena jerena ny dika teny fototra n'izy io dia ohatra ny te hanambara zany le teny hoe sabata io hoe lehilahy sy ny vehivavy mandeha makany am-piangonana manompo an'Andriamanitra midera an'Andriamanitra raha atao amin'ny teny aingana zany ny ilazana azy dikan'izany zany dia zao hoe rehefa sabata zany aza misy alay-panahy hijanona ny an-trano na alay-panahy andehandeha any amin'ny toerana tsy izy ny baiboly raha teo moa miteny an'izany hoe raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao izy izy dia misy teny fikasana miaraka amin'izay rehetrarehetra zay ka dia alaohery zany alaohery fa tokony ho any am-piangonantsika rehefa sabata ary tombotsoantsika ny mbola isokafany fiangonana malalaka amin'izao vanim-potoana misy atsika zao fa rehefa mihidy ny fiangonana zay vao ohatra ny manimanina teo any am-piangonana fa dia ny malalaka izy dia tonga ava mandeha mivavaka fa zava-dehibe ny fitandremantsika amin'ny sabata any am-piangonana nanome ohatra ho antsika Andriamanitra ny amin'ny fitandremana ny sabata fitsaharana amin'ny andro fafito ary tsy hoe nosoratana sy natao anatin'ny soratra masina fotsiny zany fa nisy ohatra hita maso dia ny zavatra no tanterahany Jesosy Kristy rehefa amin'ny andro sabata izy dia tonga tao amin'ny sinagoga dia nitsangana maky teny dia makao amin'ny sinagoga isa tsabata dia tahaka an'izany ihany koa zany sika tokony mandeha any am-piangonana araky ny teny zay natao ny pasteur atao fa inona ny mbola azontsika anamafisana kokoa ny zavatra mahakasika ny sabata amin'ny mampiara-miombonantoka amin'Andriamanitra atsika amin'ny mampiara-miombonantoka atsika amin'Andriamanitra zany dia zava-dehibe arak'izay resahany zay ny mampianatra ny fomba fitandremana ny sabata io
ao anatin'ny fiangonana aloha zany a misy tena hoe lasa lavitra ary misy a reo ataontsika hoe tena manao tsinotsinona na manao laisser aller reo rehetrarehetra reo zany a de samy tsy tena akasitran'Andriamanitra fa ny zava-dehibe de ny fiverenantsika araky ny ten'Andriamanitra ka averiko ry mandeha le antso a zay natao atrery aloha zany a ny mba anaovantsika fanavaozana zany amin'ny fitandremana nyity sabata ity raha nanao tsinotsinona zany ianao hatram'izay mety mbola mangalatra kely mividy zavatra mbola mangalatra kely mandeha makary de fotoana mety zao anavaozantsika ny fitandremana ny sabata ho avy zany ny fotoana zay idina ny anjely avy any an-danitra ametraka famantarana ho an'ny olona zay mitandrina ny sabata ka nyrao lahatara loatra izay fanaovantsika tsinotsinona ny sabata izay ary zay zany miantony anaovana n'izany antso ampitiavana izany ho antsika rehetra ka am'izao fotoana itenenantsika zao mihitsy zany no anomboany zany fanavaozana izany aza miandry rampitso zany aza miandry amin'ny tababolana fa amin'ny herin'ny androany de avaozy ny fitandremana ny sabata maty masoandro de aoka afantoka ny amin'ny fitandremana ny sabata ny fo sy ny saintsika menakavy de ho feny fitahinana zany sabata sy ny fitandremantsika izany didin'Andriamanitra izany raha fitinina ny resaka nataontsika teto androany de hoe mpiara-miombona antoka amin'Andriamanitra isika ka ny sabata dia anisan'ny famantarana ny amin'izay satria resaka fotoana no nyresahana de hoe mandritra ny enemana isika tokony manatanteraka aza fa mitsahatra tahaka an'Andriamanitra kosa amin'ny andro fahafito ho fanehoana fa efa n'Andriamanitra indroa isika ho fanehoana fa olon'Andriamanitra isika sady famantarana izany fa isika de mpitantana napetrak'Andriamanitra ety ambonin'ny tany arak'izany fa rehefa tsy mahay mampiasa n'ilay andro enina ao amin'ny fitadiavana isika sy ny fitsaharana amin'ny andro fahafito de lasa tsy mpiara-miombona toka amin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay fa manjary lasa amin'ny zavatra hafa de ho faraparanantsika angamba ny resaka mikasika an'ity sabata ity pasteur inona ny mbola azontsika anterina tsara mo ety ambamaranana antotanterina zany fa de tena tokony hiasa sika tokony hiasa misy karazan'olona tena tsy tia miasa tsy kristianina izany ary tsy mpitantana ny olona zay tsy tia miasa fa miasa zany de anisan'ny fitandremana ny sabata ary ny fitandremana sabata moa de fandresantsika be dehibe teo ary mino izay fa manomboka eto de isy fanavaozana be eto amin'ity fédérationna misy atsika ity amin'ny fitandremana izany sabata izany ka ny distrika misy anareo ny fiangonana misy anareo dia ho fiangonana piloty ny fianakaviana misy anareo dia ho fianakaviana piloty ary ianareo zay mijoro dia olona piloty zany hoe ho alaina tahaka ianareo ho jereny anjely ianareo ho raisina antsoratra ny ezaka ataonareo ary ho ametrahany anjely tombo-kase famantarana manokana ianareo noho izany ezaka zay ataonareo izany de makasitraka tsika rehetra nanjoy hatramin'ny farany an'ity fandarana ity de manasanao indray fa mbola ho toizantsika ho amin'ny heriny anio zao dinidinika izao ahoana ny fomba hitantanana ny arena sy ny fananana ho amin'ny fiaonantsika manaraka io loha hevitra io ny androany samatsiaro angamba fa nyresaka ny amin'ny sabata isika nandraisantsika tahatalana vaovao indray manodidina an'izany hoe ny sabata sy ny fitantanam-pianana kristiana mbola ao anatin'ilay loha hevitra izay ny voaboasana tato anatin'ity horonan-tsara ity ihany koa eto ampamaranana ary dia hisorana foana ianao nanaraka ny horonan-tsara hatramin'ny farany hisorana ihany koa ireo tompon'andraikitra nitondra ny famoaboasana ny tompon'andraikitra izay tsy iza fa avy ao amin'ny départementan'ny fitantanam-piainana kristiana eo anivon'ny fédérationna ny fiangonana adventiste Madagasikara foany izay kosa ametraka ny kopakopatana aloha ary manantena mbola hitanao ao anatin'ny fiaonantsika farany Ni alitara wachana
tonga indray isika ndraka izy a eo amin'ny fotoana ny fanomezana ilay fotoana izay tsy andrinareo ankizy mihitsiny a hianarantsika zavatra vita avy amin'ny alalan'ny taratasy. Inona ary ny zavatra amboarintsika androany? Anio itsika dia hianatra biby kely anankiray. Asehoaka nareo tio hitany saloy ve io? Inona ny anaran'ity biby kely ity ry saloy? Coccinelle. Ity indray zany a no ataontsika androany. Ireto avy ny zavatra ilaina mba ahafahana manatotosa izany a coccinelle izany. Militsika carton chemise. Atao boribory ngezangeza ohatran'izao dia manao boribory anankiray ngezangeza ohatran'ity ihany koa. Carton chemise anankiroa reto a. Dia manaraka an'izay a mila taratasy. Ity taratasy miloko a anaovantsika an'ilay elany anankiroa dia mila antenne le lohany kely teo a ataontsika mavomavo indray mantsy tsy ny lokony fa le teo a menamena. Dia ankoatran'izay a mila feutre isika anaovantsika an'ilay point a amin'ny lamosiny a dia mila lakaoly a ary ny hety kely a izay anetezantsika anazy. Anomboka amin'izay ary tsika izao a efa voaentin'ny taratasy a dia anomboka ametaka ny lakaoly a isika. Toy izao a no ametana anazy. Hatreo amin'ny atsasany any ny apetaka ny amin'ity lohany ity fa ity no anaovantsika ny lohany a dia io izy io a dia apetaka cheftaine dia mipetaka somatsara. Rehefa mipetaka somatsara izy a dia apetakatsika indray a ny elany. Atao ahoana ny fanaovana ny elany? Aforitra roa ilay taratasy boribory a hita saloy tsara zao. Dia toy izay koa ny ilany a aforitra anankiroa ilay taratasy boribory. Dia apetraka eo an-damosiny a eo ampovoany. Toy izao a asiana lakaoly a apetaka eo an-damosiny a toy izao a no anaovantsika anazy. Apetakatsika amin'ny lakaoly io vao mety fa rehefa tsy apetaka amin'ny lakaoly io a dia tsy mety a zavatra ataontsika. Toy izao a ny anaovantsika azy a somary a tsy atao mahitsy be fa somary atao misopirana kely a ny ametahana anazy. Dia ohatr'izay koa ny ilany a somary apetaka atao misopirana kely a. Jery tsara saloy a dia dia apetaka mikambana ohatr'izao. Hitanareo ve nanaovan'ny cheftaine anazy? Izay. Dia vita mipetaka tsara ohatr'izao a dia mbola tsy vita fa apetakatsika indray a ny antenne keliny. Fa izao asaintsika orony saloy aloha ilay lohan'ny antenne mba orony kely angery saloy a. Fa za hanamboatra masony a. Hanamboatra masony cheftaine amin'ny alalan'ny feutre. Dia ny elany koa asiana point a toy izao. Hitanareo ve nanaovany cheftaine anazy? Jereo tsara toy izao. Rehefa avy eo tsika arahintsika ny an'ny saloy a dia apetakatsika ny antenne-ny a dia vita ny coccinelle kelitsika. Toy izao ny anaovana anazy a dia apetaka amin'ny lakaoly ity a. Lasa bitsaka loatra ny lakaoly cheftaine dia apetaka kely. Dia ohatr'izay koa ny ilany a dia apetaka kely. Dia asehoy angeny ny saloy, vita ny saloy e. Dia asehoy koa ny hafa, asehoy koa ilay violet. Dia hitanareo na vita coccinelle ohatran'izao a cheftaine sy saloy. Jereo ange e, mahafinaritra kely ilay biby e. Iza ny anao toy izao any an-trano? Atsangano hoe tanana. Mora kely io a, samy manao ohatr'izao daholo isika any an-trano. Dia toy izay indray fandarantsika rakizy a, makasitraka antsika rehetra. Angeli fitiavagna antsika, nanso
fiainatsika nomeny zanany tokana mba ho faty hisolo izao tontolo izao ka hanana fiainana endreny fitiavany atsika nantsony mba ho zanany navevanota-tsy mendrika naverasy notrovina fitiavana tsy manao paharo mihevitra ny zanany amerindra iraetena vao fiainana mandrakiza endreny fitiavany atsika nantsony mba ho zanany navevanota-tsy mendrika naverasy notrovina fitiavana tsy manao paharo mihevitra ny zanany amerindra iraetena vao fiainana mandrakiza Rauavi tsy hoela eny andrahonanitra ny tompo Jesosy hakaisy anao iaraiakatra isika hoany andanitra hoany amin'ny raha Rauavi tsy hoela eny andrahonanitra ny tompo Jesosy hakaisy anao iaraiakatra isika hoany andanitra hoany amin'ny raha Amizaho itako Jesosy zokiko izay tena endriny hifaly aho satria paradisa kanto indrindra nolomaniny hoany fiainana mandrakiza Amizaho itako Jesosy zokiko izay tena endriny hifaly aho satria paradisa kanto indrindra nolomaniny hoany fiainana mandrakiza Iarahony na isika aratany vaovao hafaliana haravona miasy anao fahorina fijaliana ny ainana tety isolo fiadanana Iarahony na isika ao an-tany vaovao hafaliana haravona miasy anao fahorina fijaliana
alohan'ny andraisantsika ny vatsom-panahy dia hivavaka isika. Ry rainay tsara indrina izay any an-danitro, ankehitriny izay dia iaino ny teninao amin'ity arivo ity mialohan'ny alanay amin'izao fotoana izao. Mangataka ny fanahinao mba hametraka izany teny izany eo anatinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha ovakitsika ny izay voalaza amin'ny Romanina toko fa 5:10 dia ny 14. Romanina toko fa 5:10 ny 14 manao hoe fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Arak'izany teny izany dia ny hananantsika fanantenana eto amin'ity fiainana ity dia ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Hananantsika faharetana, fiononana. Be da be no diso fanantenana. Be da be mety misy fanantenana izay nandrasako nandrasanao kanefa atao nanjavozavo izany. Fa ankehitriny ny tenin'Andriamanitra dia mamerina antsika indray mba hananantsika fanantenana eo amin'i Jesosy Kristy ilay zokontsika. Ary ampiny eo amin'ny 17:12 Romanina toko fa 5:10 17:12 ihany manao hoe raha Andriamanitra ny fanantenanany amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Hitantsika fa miverimberina amin'ny fanantenana. Ny fanantenantsika dia ilay fiavian'i Kristy tsy ho ela intsony izay mametraka antsika amin'izany fanantenana izany ka samy mahery. Toko sy andiny vakitsika farany dia eo amin'ny ohabolana. Ohabolana toko fa 13 dia ny andininy fa 12. Ohabolana toko fa 13 dia andininy fa 12 manao hoe fa raha mbola hisy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Raha mbola hisy koa ny farany dia tsy ho foana fanantenanao, ny fanantenantsika. Ka amin'izao andro iainantsika izao dia mety misy fanantenana, mety misy zatra nampanantenan'olona anao, nampanantenan'olona anahy. Tsy tanteraka nefa ilay izy dia mety miteraka fahakiviana amiko ao aminao. Fa ny tenin'Andriamanitra dia manome toky antsika hoe raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana. Hamaranantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany dia tantara kely anankiray. Tantarana gadra anankiroa tany am-ponja izy ireo. Rehefa nigadra izy ireo dia avy ny orana. Rehefa avy ny orana dia taty moa ny tafo. Kivy ry zareo satria fotaka mandrevo no hitany teo amin'ilay toerana izay nisy azy. Teo izy dia kivy. Nisy fotoana nefa somary nijanona ny orana. Rehefa nijanona ny orana dia nanomboka niseho ny rahona ary niseho ny lanitra manga. Dia ilay anankiray variana nijery an'ilay fotaka mandrevo. Fa ilay anankiray kosa dia niandrandra lanitra ary velom-panantenana izay mbola misy kintana hita ihany. Lesona tsoatsika ao anatin'izany dia izao hoe raha mbola ity fiainana ity foana ny ondreo anao dia mety kivy isika fa andeha mba hiandrandra lanitra isika. Anana fanantenana araka ny tenin'i Jesosy eo amin'ny Luka toko fa 2:20 fa 20 manao hoe rehefa hitanareo izany rehetrarehetra izany hozy izy dia asandrato ny lohanareo fa efa akaiky ny fanafotana anareo. Ka samy mahery amin'izao dia izay alehantsika izao ka hiandry ny fiavian'i Kristy isika ilay fanantenana fara-tamponga dia izay ny vatsom-panahy izay nomen'i Jesosy Kristy antsika tamin'ity hariva ity. Ka dia samy mahery. Vavaka isika. Ry rainay eo misaotra anao izay fa
ny teninao tokoa dia feno fampanantenana ho anay mba tsy hatonga anay tanondrika amin'izao fiainana izao fa merina indray ny fianaranay ny teninao mba hanananay fanantenana ananay faharetana anananay fiononana avy amin'ny teninao ka dengany ny fananao masina nampitoetra izany teny izany mba tsy hatonga anay iondrika amin'ity fiainanyity fa hitraka ihany koa mba hahafahanay mahatoky eo anatrehanao ka raha isaraketo izay no mety hisaraka fa ianao dia tsy mba mandao anay amin'ny anaran'i Jesosy amen.